Mbola hijanona amin'ny baolina kitra isika fa hialan'ny kianja kely ka hiresaka olana ary miteraka resabe amin'izao fotoan'izao raha ho an'ny eto Analamanga sy manerana nosy mihitsy indrindra dia mikasika ny olana eo anivon'ny club-ny Tana Formation izany hita amin'ny talata teo moa dia nihaona tamin'ny mpanao gazety ny mpilalao Rija Rasoanaivo avy eo amin'ity ekipa Tana Formation ity nanao ny fitarainany izy nilaza ny voalazany fa fikasihan-tanana natao taminy nandritra ny fionana hateo amin'ny ekipan'ny Tana Formation zay sy ny knaps sport ny Mahajanga tany ny filohan'ny ity club an'ity moa no ampangainy tamin'izay ndeha hoe notsika avy hatrany ary ny fahitany ity raharaha ity. Niteraka resabe teo amin'ny tolon'ny baolina kitra ny zavantranga nandritra ny lalao ny knaps sportas sy ny Tana Formation. Lalao izay tafiditra tamin'ny andro fahatelo ny lalao mandroso ny dingana famarana ny fiadina tompon-dakan'i Madagasikara na ny poule des as ny DHB Champions League zany. Raha iverenana antranga dia nisy ny disadisa teo amin'ny Rija Rasoanaivo mpilalao sy ny filohan'ny Tana Formation Hery Rasoamaromaka. Nanomboka ny fitarainana aloha i Rija Rasoanaivo izay niantso mpanao gazety teny amin'ny tranon'ny raibeny teny 67 hektara Avaratra Andrefana ny talata maraina teo. Niaraka tamin'ny nitondra fanazavana tamin'izany ary ny rahalaindray Andry Rasoanaivo tamin'izany no nilazany Rija fa tsy nanana eritreritra ny hamadika ny ekipany izy avy hatrany nefa dia nomen'ny filohan'ny club atsiny tamin'ny baolina voalohany tafiditra mpifanandrina taminy rehefa iny andeha hiala sasatriny tsy vitan'izay fa dia mbola nokasihan-tanina indrony sesany koa izy araka ny nambarany. Nisy tranga hafahafa niseho tany Mahajanga tany troisième journée poule des as aller izay ny Tana Formation sy ny knaps sport. Nisy ny zavatra ataoko hoe ny famofao tao anatin'ilay nandritra ny 8 ans tao anaty vestiaire moa zany izay ataoko hoe ny mpilalao sy ny mpanazavana ary ny dokotera nahita an'izay zavatra niseho tao izay. Tena nety moalizy moa zany somary miresaka ihany izay sy ny filohan'ny ekipa tao amin'ny couloir andeha azo ny vestiaire. Tena na moa izy hoe ahoana moa le tsozy izy baolina mitotona teo aloha lahy dia nijery aloha fotsiny za moa tonga dia namaly azy hoe ahoana kosa moa ny soton'iny izay mihitsy moa le version tsy niteny izy moa fa noho ny avatafiditra tao amin'ny vestiaire dia miandrano ao moa le rano tsy tonga dia nisotroky direct satria mbola tao anatin'ny arerana sy fahaseporana izay napetraka tamin'ny tany moa le rano toy izany dia efa naneo ny ataoko hoe tsy fahafaliam-ponina tsy fantako ka nasany kiasy tanana direct hoe raha efa menarano zay mbola miavinavina moa izy izay misy le phraseny feriel moa zany nyteneko fa tsy hisy hoe zavatra foronina na ampina za moa namaly azy hoe non tsy zay eritseritra zay le zao fa mbola sepotra zay na tonga nanana janona an'le rano dia toy ihany moa zany le disadisa teo dia teny izy moa dia mbola ny fanazava teo zay vomaika izy ny sendoatra dia farany ara moa izy teny tamin'ny mpanazara mihitsy hoe soloa ihany io tsy mila no manao ny fizaram-potoana faharotsony mpandeha ampidirina rehefa risy dia risy. Mpanazara moa tsy manana soa fa tsy maintsy manatanteraka an'izay bokany eo dia izy raha teo koa moa ny teny an'izy hoe tsy laiko manao tsony eo za koa moa nanaraka an'izay dia ny azoko natao fotsiny aho niverina teny amin'ny point de la place nalahelo sy ny tomany any satria gaga fotsiny tamin'le zavatra niseho hoe ahoana moa tonga dia izaho en personne nivisy tamin'le zavatra niseho nefa ataoko hoe raha fizotra an'le lalao azo atao raha ngamba hoe miady tokoa izy satria ataoko hoe nanana domination ihany zay tamin'ny premier mi-temps nefa niendro kely moa nisy any maty ny knaps premier mi-temps iny dia izay no tena ohatrany hoe cause niteraka an'le zavatra zay taven'ny famofao tamin'le izy zany.
Ankoatr'izay dia nitondra fanazavana manoloana ity tranga ity ihany koa i Andry Rasoanaivo tamin'izany no nila zany afana dia nisafidy ny lalao tao amin'ny Tana Formation ary Rija dia zanaky foana olom-pirenena mitovy amin'ny rehetra izy ka tokony anana ny zony feno tsy rary ny zavatra nahazo ny zanakay io ihany izy ity. Ohatra ny olom-pirenena rehetra zay hoy teo angambany toy zay safidiny Rija indray tsy fantatra. Laza ny ampekatra ny raharaha moa ity fianakaviana ity satria efa anovoana tamin'ny baolina kitra ny zava-nisy.